commune Antananarivo renivohitra Bokatrosa mitaky ny karama ny mpanao fanadiovana sy ny paramètre. Mikorotana tanteraka ny fizarana ny vatsim-pianarana tsy mety ilay digitalisation hoy ireo mpianatra. Mpandraram-bola rajona nafindra teny amin'ny fonja ny Mertsiatosika. Ankafaliana sy ampitiavana indray tompoko lasy sy tompoko vavy no iarabakanao amin'ity ariva ity arabaina manokana ihany koa ny malagasy tsy vaky volo rehetra natratra ny taom-baovao malagasy tamin'ity androany ity araka izao hitanao izao dia tonga soa indrainao atao anatin'ny fampirahalam-baovao ny fetalavitry ny MBS koa dia manasanao ampanajanona sy ampitiavana tenako anaraka ny vaovao atrafarany. Asiasilany ny fitakiana karama ataon'ireo olona miasa ambany fahefan'ny commune Antananarivo renivohitra. Karama iray volana no takin'ireo ao anatin'ny tetikasa fanadiovana manao asa tana maro. Raha iray volana mihoatra kosa ny karama tsy voalo ho an'ny paramètre izay karamaina anao vaksiny fanefitry ny Covid-19 teto Antananarivo renivohitra. Raha vorazafy mahenina sy toky Ramarola. Tsy mahafantatra fa tsy ny karama ny reto olona marobe mitokony ireto iara-malala ny falafosin'ny vidin'entana ary irariran'ny commune Antananarivo renivohitra nefa izy ireo izay tompon'antoka voalohany amin'izany vao nanomboka ny paritaka ny Covid-19 teto Antananarivo. Atsikatra fentrala isaka ny toerana mety nahafahana manetan'olona hitsindrona mandina nefa 100 ireo paramètre nampiasaina tamin'izany saingy tsy nomena karama. Eny tsy arary isan'olona trosan'ny commune tokony alohany ho an'ireo paramètre ireo izay niasa nasoavana amin'ny mpiarabelona saingy alefa mivezivezy etsy roa. Vola taty aposinay no nentinay natao frais dia sakafo ihany koa dia teo ihany koa nindram-bola zay satria nandritra ny ray volana manisitra zany tsy nahazo vola zay na ariary zato ary jusqu'à zao miandro tena foana 600 000 ariary par personne zany hoe eo amin'ny 400 mahery eo zay ny équipe miaraka ao anatin'le nanao an'le campagne de vaccination vaccinateur dia enregistreur volany tena hoe karamanay ao anatin'le nandritra an'le campagne zany tsy fantatray mihitsy hoe iza fa ny recruter anay dia tato amin'ny Bemas zay ny recruter dia nisy ny voalavala recruter tany amin'ny commune dia zay zany tsy fantatra hoe ny commune avy ny tena mandoa an'le vola sa izy fa raha ny feo eno nisy OMS sy ny USAID nandalo tany dia ao amin'ny efa ohatran'ny efa version amin'ny commune volanay nefa hatreto zany tsy mahazo fanazavana maro zay hoe aiza le volanay. Zay périphérie nisy anay talata maty aloha voalohany vato dia tonga tany Ambohidratrimo rehetra tany dia zay nefa mianto tena dia miteny amin'zareo zay dia ariariran zareo foana hoe ary. Raha tsy hitanisa ihany koa ny karamareo mivondrona ao anatin'ny tetika asa tana maro izay miandraikitra ny fanadiovana anjaton'ireo voakasika tsy nisitraka ny karama ny iray volana tia miala ariarisan'olona. Vola be izany raha ataon'ny kajikajy 5 kely ihany raha oharina amin'ny 1.10 miliara ny andramin'ny commune tany amin'ny Knaps. Mazava be fa tsy tokony hisy karama miantona tsy voaloto izao satria manambola ny commune ary mampidi-bola hono be ny tanàna. Araka ny nambarana nandritra ny fisokafan'ny fivoriana ara-potoana ny alarobia teo niaraka tamin'ny mpanolontsaina. Ny karamanay nandritsy ny ray volana hatramin'izao mbola tsy nomeny ny commune. Fiara-miasan'ny commune sy ny fidy izy ity dia hatramin'izao mbola tsy azo foana ny volanay. Ka izay zany nitako ny volanay nefa ny arirariran zareo. Alefa makato ny Bemas zay ny Bemas mandefanay any Tsimbazaza. Tonga ny Tsimbazaza zay ny any Tsimbazaza miteny anay hoe mandehana live ny buteur anareo. Ny buteur anareo ny afaka mitondra anareo maka. Ny tena zavatra mampalahelo tsy voahaja ny zony maolona tsy voahaja ny zony vehivavy tamin'ny andro valomaro zay mipiretinao tranopoditra iny reny nampiasainao vahoaka hatramin'ny asany samyvana membaka zay tsy asanay tompoko ny mamembaka fa asany samyva jadina ny asanay dia mba mitaky le tamin'ny karamanay zay efa vita tamin'ny 15 février ny asa tokony mba hivoaka amin'ny voly misy moa maro sa vao navita ny asany dia avareo tompoko fanoana ny vahoaka amin'ny jaly zay ary entinay eny amin'ny ambonimbony kokoa ity entinay eny amin'ny ministéry sanambaratonga ny semendraikitra ny sosialy hoe ny alabo zay ary mety entinay anivon'ny fitsarana ny raharara tsy mivoaka paviny amin'ny herinandro ny volanay. Tsy mahagaga raha manaratsy mitantana ny commune teo aloha ny be ny tanàna ankehitriny satria tsy misy mandeha amin'ny laony ny ataony ary koa tsy mahasamamaly makasika ilay orinasa natsangany nakana vola tany amin'ny Knaps. Voakitika hatrany mangarahara
izay tsy misy eo anivony fiadidina ny tanàna. Mazava fa atao fitaovana fotsiny mponina Antananarivo hitadiavana laza sy zahozahoana fa mahavita ay fitaka no ambadika izany izay manomboka mitsikafina tsikelykely. Mitoetrany kosa ny korotana no ny fitarazony fizarana ny vatsim-pianarana eny anivon'ny Université Antananarivo. Ho an'ny androany dia ireo mpianatra taona faharoa indray noho ny grevy sy naneho ny tsy fahafaliany noho izay resaka tsy fahaizany mpitondra izay fanadihadiana avy hatrany eo amin'ny sary sy rindran-tsary ny Toky Ramarola. Tsy hain'ny mpitondra ny fomba fiasa sy ireo pitsopitsony rehetra tsy maintsy arahana amin'ilay digitalisation amin'ny fizarana vatsim-pianarana ho an'ny mpianatra. Tsy fantatra mazava na tsy manambola ny fanjakana andoavana izay vatsim-pianarana izay dia mody mifanilika andraikitra ireo samy tompon'antoka na ny fomba fiasa mihitsy no tsy hainy. Vitsy dia vitsy amin'ireo mpianatra mantsy no misitraka izany vatsim-pianarana izany. Ny bourse tokony ho azonay nanomboka novambra, desambra, janvier, février, marsa dia mihitsika hatramin'izao satria tsy voafehy amin'ny poste ny digitalisation lazay efa verena tena ny lista nefa ny université efa nanome lista mazava tsara mangataka izay hamerenana ny fitatanana université no mitantana ny bourse amin'ny mpianatra aty amin'ny université ary io dia efa misy présence ataon'ny université fa tsy izany hoe tsy mpianatra tsy mahazo zany, ny poste tsy mianatra aty tsy mahita amin'ny mpianatra aty tsy mahita ny olana aty averena amin'ny université ny fitantanana. Ny sasany tsy tafiditra ao anaty liste nefa zahay na tonga mail avy any amin'ny etudique daholo hoe inscription enregistré dia ny ankizy sasany no misoratra ao 961 étudiants tsy misy misoratra daholo nefa tokony handray 259 600 ariary avy zahay 961 étudiants dia zay zany nanderaka any amin'ny poste zay tamin'ny maraina hoe akavola ny alarobia maraina rehefa tonga tao zay dia nijerena ny comptenay 0 ariary makany amin'ny poste zay lazainy zareo fa hoe makany amin'ny scolarité makany amin'ny scolarité indray zahay asainy zareo hoe any amin'ny auditike ny olan'le izy ny auditike indray manilika anazy any amin'ny ministère dia mifanilika be zareo dia zay zany tena olana amin'le izy dia misy ny sasany na dia efa ao anaty liste ary dia mandeha mijery any 0 ariary foana ny compteny dia zay mahatonga le ankizy mikorotana. Tsy vahaolana araka izany ny fanaovana digitalisation ho ireo mpianatra. Izy eo dia mitaky ny amerenana ny fizarana vatsim-pianarana ho tantany université. Aminay le izy tena tsy vahaolana fa aloha zany le izy mba ohatran'le fitantanana tamin'ny voaloha ihany hoe ny université fa le digitalisation mbola be procédure be ny L1 amin'izao koa zao mbola be dia be zao mbola tsy vita digitalisation nefa ny sasany efa nandray bourse dia ny angatahanay zany le poste zany tena tsy hainy mihitsy mitantana an'le fizarana bourse ka zay zany mangataka hoe tsy asiana digitalisation tsy manaiky an'izany editique zany zay efa averena amin'ny université ny fitantanana bourse anay zay dia avy eo na iza misoratra inscrit ety amin'ny université tokony ahazo vola daholo ny ankizy rehetrarehetra izay misoratra anarany ety amin'ny université. Efa niparitaka moa ny filazana fa efa navoaka ny ministera tompon'andraikitra fa efa andalana ny famoahana ireo vatsim-pianarana ireo noditsoan'ny mpianatra nefa izany. Ny calendrier navoaka ministera dia sary fotsiny ihany fa na ny salina raha tsy misoratra anatin'ny calendrier fa iza ny salina ny lera tsy manaja lera amin'ny poste ny mpianatra tsy mbola tsy nahazo epoketa mbola mitsy tsy nahazo lista solda 0 ariary. Hatreto aloha izany dia fampiasonana tahaka ny mazatra no iainan'ireo mpianatra tokony hisitraka vatsim-pianarana. Tena marary ny tontolon'ny fampianarana ambony ary ny hita dia maika hamono afo ny mpitondra kanefa vao maika mandrehatra ny atezeran'ireo mpianatra nefa izany. Afanisandra commune nanao ny lanonana fankalazana ny taom-baovao malagasy ny tetsy amin'ny commune ny Tosy ankoatra ny fanaovana ny fitafy malagasy dia nindraindraina ihany koa ny fomba malagasy nandritra izay fotoana izay tsy tokony hotsontsy ny havana ny kolotsaina maha malagasy satria io no antoka sy ny fampandrosoana voalohany araka nambara ny fanadihadiana nataony namana mpanao gazety Mialy Irarinombana sy Matteo Prince.
manan-danja ary nasongadina tsara teto ny kolontsaina mahamalagasy na tamin'ny fomba fitafy izany na tamin'ny mozika nentina nandravahana ny lanonana nankalazana ny taom-baovao malagasy androany hoan'ny commune Itosy. Ankoatra ny fankalazana manana ny tanjony eo anivon'ny commune dia ny amerenana indray ny asina sy ny soatoavana mampiavaka antsika amin'ireo firenena hafa. Ny commune raha teo manana ivon-toerana ara-kolontsaina ahafahana manabe ireo olona indrindra fa ireo tanora eo amin'izay lafiny izay. Izay ivon-toerana ara-kolontsaina zay eto amin'ny commune Itosy eto dia efa mampianatra hatramin'izay mampianatra ny olona oty ny taniny dia mampianatra ny olona oty ny teniny mampianatra ny olona oty ny fombany ary hampianatra ny olona ahay miaina ny maha-izy azy dia ny maha-malagasy moa zany tsy avelany nandalo fotsiny zany hoe ao anatin'izay kolontsaina malagasy zay ny fankalazana n'izao hoe taom-baovao malagasy zao. Anisan'ny tanjona moa zany ny fampiakarana ny fahalalan'ny olona ny fahaizan'ny olona zany na ny fahaizany mitondra teny io zany na ny fahaiza manao ny ara-piarahamonina na ny fahaizany arak'asa. Tsy tokony ho tsontsoniavina ny kolontsaina mahamalagasy satria no fototra goavana voalohany hitondra fampandrosoana eto amin'ny firenena araka ny voalaza ny ity tompon'andraikitra ity hatrany. Raha te handroso zany ny olona anankiray raha te handroso ny commune anankiray raha handroso ny tanàna anankiray raha te handroso ny firenena anankiray dia ny kolontsainy aloha no tokony hampandrosoany voalohany ary tiaviny ary aroborobony satria zay fitazomantsika sy fiainantsika ny kolontsaina zay mahasarika ny olona maro ary mahasarika n'izao tontolo zao tsy tovizantsika amin'izao tontolo zao rehefa ny antsika ny ampiasaintsika dia tsika ny voalohany fa raha mampiasa ny hafa tsika dia farany raha ny fizahan-tany fotsiny no mety anana ataoko hoe mitombo avo folo eny misy amin'izao raha ohatra iainantsika ny fombantsika iainantsika ny zava-misy eto amin'ny tanintsika. Maro amin'ireo ankizy sy tanora malagasy no mbola tsy mahafantatra ny fisiana sy ny tena hevitra izany hoe taom-baovao malagasy noho izy tsy dia nivoizina firy eny anivon'ny fiarahamonina eny. Manana andraikitra goavana manoloana izany ireo tompony andraikitra isan-tsokajiny eto amin'ny firenena. Io zany miankina amin'ny fitaizana teo amin'ny ray aman-dreny. Rehefa tsy napitan'ny ray aman-dreny tamin'ny zanaka ny lafiny hoe inona atao hoe taom-baovao malagasy dia tsy ho fantatry ny zanaka mihitsy ny lanjana zany hoe taom-baovao malagasy zany. Eo ny aina aman-jery, eo ny rafitra rehetrarehetra izay misehatra amin'ny maha-malagasy dia tsara kokoa ny mampafantatra ny tanora sy ny ankizy aty aoriana ny mampafantatra hoe inona ny atao hoe taom-baovao malagasy. Roa taona teo moa izay no nitsanganany ity ivon-toerana ara-kolontsaina eny amin'ny commune Itosy ity ary sehatra maro no hita ao anatin'izany saingy navotra kokoa ny maha-malagasy ampahafantarana ny ankizy sy ny tanora malagasy ireo kolontsaina tena mampiavaka antsika. Fa tsy afa-misaraka amin'ny andavanandro ny malagasy ny fampiasana ny arina fandrehatra na ilay antsoina hoe charbon miaka bidy nefa izy ireny amin'izao fotoana izao ka mampitaraina ireo mpanjifa isan'izany ny faritany ny Mahajanga izay anaovan'ny mponina anatorana Antsoavo ny amin'ny tokony hitadiavana vaolana satria efa mafy loatra ny fiainana ka tokony ampidinina ny vidiny samamonjy MPS Mahajanga. Mbola sarotra malagasy aloha hatreto hiala amin'ny arina fandrehitra na charbon ampiasaina ao an-tokantrano ao anatin'indray volana dia malany charbon gony 3 izy ireo amin'ny gony kely ary gony 2 amin'ny gony lehibe 5,000 sy 4 alina ny gony lehibe ary 5,000 sy 2 alina kosa ny gony kely. Sarotra ny fiainana sarotra ihany koa ny vidin'ny charbon karama kely liberatana tsy ampy nefa dia ity no antokana afan'izy ireo mahandro anatin'izany tokantrano izany. Charbon telo zany lanina anatin'ny volana raiky. Misy zay rehefa tsy marika dia mangala lamaiky. Rehefa misy olona mandavatrandro dia mindronay le kakazo dia tonay lamaiky andrahoina. Agnatin'ny volana raiky azo mahalany gony 2 sy tapany. Tena mavesatra aloha fa no le zavatra hoe tsy misy dia tsy maintsy mividy. Tena mavesatra. Sarotra ny ifaidiana zavatra hafa ampiasanao tokantrano amin'izao fotoana izao satria ny ampiratana efa kely mbola zavatra hafa ihany koa no ampiarina atao tokantrano dia tsy manana an'izany izy ireo. Any mba sosikevitra dia ny anam-pidinana ny vidin'ny charbon mba hahafahan'ny madinika mampiasa azy.
mangataka zany raha ohatra ka hoe azo atao mba ajosy zany fa tena tsy zaka amin'ny vahoaka le tena tsy akoatran'ny arina fandrehatra dia mampiasa anatin'ny kitay na azomaty sy ny taimbakona ihany koa izy ireo raha sanatria ka tsy misy mihitsy ny charbon ary raha tsy misy mihitsy ihany koa ny volana fitanana an'izany. Mbola ijanona any Mahajanga any isika atao anatin'ity vaovao manaraka ity satria dia misy misopatra ihany koa amin'izao fotoana izao ny fitaterana an-dranomasina mampitohy any Mahajanga sy Katsepy misedra olana goavana araka izany ireo mivelona amin'ity asa ity malona izany fa eo ihany koa ny fahavitsiny ny mpandeha mbola isa mamonjy MPS Mahajanga hatrany. Fitaovam-pitaterana an-dranomasina mampitohy any Mahajanga makany Katsepy ny Lakoky 10 000 ariary ny motera lehibe ary 5 000 ariary kosa ny motera kely akoatra amin'ny baka izay miampita amin'ity toerana ity. Adiny ray mahery kely izy raha mandeha Lakoky ary adiny roa mahery kely izy raha mandeha baka. Matetika ireo olona izay maika no mandeha amin'ity Lakoky ity eto Mahajanga ary indrindra moa fa amin'izao fotoana izao dia tsy mandeha ny tsenan'izy ireo satria maro mpisandoka ny manao an'izany asa zany eto an-toerany tsy mahavelona ihany koa satria maro ihany koa ireo misopatra an'izany asa izany. Tena aloha voalohany indrindra tsy dia mbola ohatra mipetraka tsara izy satria ny toetrandro koa mbola tsy mipetraka izy dia olana zany voalohany indrindra dia asanay zany marobe mpisofotsofoka aminazy. Ireo mpanera zao dia olona efa manana bagy maro zany olona avy any tsy haina olona avy any aiza izy io na olona lefalefa dalàna avy any izy dia eto ry zalahy zany tonga dia mitsofoka forcé amin'ny asanay. Ny sotsikevitra izy ireo dia ny mba jereva fanjakana akaiky ihany koa na dia tsy mitondra olona maro azy. Tsy nahazo fanampena tamin'ny Covid ihany koa izy ireo nefa dia samy sahirana tao anatin'ireny fotoana ireny. Antsoavo no atao mba samy mijery fa tsy mitandrina ny fanjakana amin'ny fanomezana. Sotsikevitra anay aloha hoe sotsikevitra ko manokana dia mangataka koa reo mba hoe mijery anay manokana koa reo fanjakana mba hoe mba hanampy anay. Ny vaovao tapatapany iray volana mahery teoriana tsy mbola misy ny fanamboarana ilay lalana tapaka eo manombo be any Ilakaka. Mantantena araka izany ireo olona any an-toerana ny amin'ny mahatonga ny tsy mbola fanamboarana ity lalana tapaka ity. Ny lalana tapaka atao Moramanga ohatra voatapaka dia atao anatin'ny fotoana fimonja dia efa nasiana fanamboarana toy izany koa ny tao Ambalavao kanefa ny lalana ao Ilakaka dia tsy misy fijerena akory hatramin'ny androany. Araka izany dia Osanatrive dia misy zanakialafa ny fanarenana ifotony tahaka izao andrasana moa ny fanamboarana izany lalana tapaka izany. Nanambara kosa ny ambasador'ny Frantsa eto Madagasikara fa isy bureau fifidianana isokatra eto Madagasikara ahafahan'ireo teratany frantsay miasa sy monina eto Madagasikara manatanteraka ny latsabatony mandritra ny fifidianana izay filoham-pirenena frantsay. Misy 12 ireo bureau fifidianana ireo izay hita manerana any Madagasikara ka 5 no eto Antananarivo renivohitra ary 7 kosa any amin'ny faritany hafa izay ahitana betsaka ireo frantsay. Raha tsy ahivana moa dia ny 10 aprily avy zao no anatanterahana ny fiodinana voalohany ary ny 14 aprily 2022 kosa no anaovana ny fiodinana faharoa amin'ny fifidianana filoham-pirenena frantsay izay. Ny vaovao maresaka iraisam-pirenena dia nisy fipoahana tobin-tsolika tao Rosia androany maraina na nizingizina moa zareo Rosianina fa valim-panafiana ataon'ny Ukraine no natonga izany. Etsy ankilany kosa tsy mbola nahinona hevitra zareo Ukrainiana ka ahina ny mety sy ny valibotana avy amin'ny Rosia. Avitra Sonabe sy Manora Andriamalala no mitatitra amintsika ny antsipriany momba izay. Nilaza ny tompon'andraikitry ny faritany Rosianina iray fa nandatsahan'ny Ukraine bomba avy tamina fiaramanidina ity tobin-tsolika ao Belgorod ity, tanàna 70 km miala sisy tany Ukraine. Araka ny vaovao nampitaina dia olona roa naratra nandritra ny fipoahana ary ny roa na Eropa mono hafa namonjy ny toerana mba hifehezana ny afo tsy hiparitaka. Tsy mbola nanome fanazavana loatra amin'izao ny fanjakana Ukrainiana manoloana izao filazana izao fa ry zareo no nanao izao fanafiana izao. Raha misy kosa nefa izany dia ity ny valim-panafiana voalohany ataon'ny zareo Ukrainiana ny Rosia. Tsy vao izao nisy fipoahana tany Rosia nandritra ny herinandro lasa teo iny anefa
fa efa nisy fipoahana indroa ihany koa tao amin'ireo toby rosiana saingy tsy nahavoarorin'ny Ukrainiana aloha izany zava-nisy izany. Mbola mitohy hatrany ny fifandonana eo amin'ny rotonta ary ahina ho tonga amin'ny ady mivaivay raha manamarina ry zareo Ukrainiana fa tena nataony ity fanafiana ny tobin-tsolika tao Belgorod ity. Araka ny narantsika tao anatin'ny lohatenim-baovao teo dia nanatitra taratasy fangatahana tena nivon'ny paka 17 hektara amerinana ny Pandrara mbola rajona NCFA ny mpisolo vava azy androany. Nahazo toy izany koa ny sehatra iraisam-pirenena. Mitatitra amintsika avy hatrany ny Antsipriany momba izay. Iravy Razafy-Mahenina sy Tokara Marola. Miharatsy ny fahasalaman'ny mbola rajona ho ny vadiny. Tsy novaliany tompony andraikitra ny fangatahana ny izany mpitsabo matianina amin'ny aretina mahazo azy. Contre expertise azo ny mbola atao amin'ny valina fitiliana tany aloha. Mipetraka hatrany ny AIF fikasana ny famonoana ity Pandrara ity. Mihamafy ny tahotra ho an'ny mpisolo vava azy satria nafindrany amin'ny fonja ny Mery Tsiatosika mbola rajona. Toerana izay voatokana ho an'ireo olona voatsara afananao eloka be vava sy mampidi-doza saingy tsy amin'ireo ity farany izay sady miandry fitsarana no tsy misy hampangana azy. Tsy afaka mahandro sakafo hoanina ireo olona tazona ny toerana fa tsy maintsy mihinana izay sakafo ao am-ponja ihany. Ivy mbola rajona nefa izay efa saika voapozina ara-tsakafo. Dia nanomboka tamin'ny taona 2024 tany amin'ny fonja ny matombola rajona dia efa nisy ny fikasana hamono azy tamin'ny alalan'ny fanapozinana tamin'ny sakafony fa tsy nahomby izany toe-javatra izany. Rehefa taty aoriana nisy reny baiko lava hoe alefa ao anatin'ilay olona reny na dia fantatra azy fa tsy mahatsara velively azy ary mety hanapitra ny ainy. Amin'izao tsika amin'ny teny izao mbola grave lavitra noho izay ny situation mitranga satria nalefa any amin'ilay prison de haute sécurité izay raha ny tokony izy dia mbola ambonimbony kokoa lenta noho ny maison de force io prison de haute sécurité io. Ny tena mampatahotra anay amin'izao fotoana izao tsy afaka mahandro sakafo hoaniny izay olona tazonina ao anatin'ny prison de haute sécurité io fa tsy maintsy izay sakafo omeny fanjakana azy no hoaniny. Matahotra izay ho an'ny ainy olona izay everinay fa tsy manantsiny hiarany antso-jay karazana antso-jay rehetra izao io. Fitsarana mangarahara, fitsarana madio no notakinay hatramin'izay averinay eto izany. Fa ny angatanay mialohan'izay mba ho hajaina ilay droit civil. Ny atao hoe anisany ao anatin'ny droit civil tompoko dia ny hoe zo ho salama, zo ho tsabona, zo tsy ho vonoina. Hajaina ny droit politika, dia ilay olona afaka misitraka fitsarana tsy mitanila sy madio. Ilay motifa zany nandefasana anay ihany dia hoe any izy voatsabo tsara. Fa tsy izay ny zavatra mitranga any. Fa tsy misy dokotera ihany koa ao amin'ny fonjabe ilay prison de haute sécurité any Mery Tsiatosika mbola pira lavitra noho ny tany tsy hafa. 7 volana izao no voatazina tany am-ponja ny Pandrara mbola rajona ho an'ny maro. Valifaty politika no atao azy toy ny mahazo ministra ny serasera teo aloha Roly Mercia. Hatreto tsy mbola misy ny fotoam-pitsarana voatondro. Miatra manaina nefa ny manjoy ity farany any am-ponja noho ny fampijaliana samy hafa ary tsy misy fanajana ny zoma olona ho hatrany ny mpisolo vava. Fa mbola ao anatin'ny fasarana tanteraka ireo mponina any Vohipeniany amin'izao fotoana izao ataorin'ny fandalovan'ireo rivo-doza roa ny fanesy tany an-toerana. Fantatra araka nambaran'ny zanaky ny faritra iray izay tao Antananarivo fa tsy mbola misy ny faraisana andraikitra ny mpitondra fanjakana amin'ny fanarenana io distrika io. Fanadidina avy hatrany eo amin'ny sary sindra tsara ny toky Ramarola. Tsy mbola nisy ny faraisana andraikitra ny mpitondra fanjakana any Vohipeno amin'izao fotoana izao. Taorin'ny fandalovan'ireo rivo-doza roa ny fanesy tany an-toerana raha nambarany zanaky ny faritra. Fantatra fa tena mbola sarotra ny fidirana sy mivoaka any an-toerana noho ny fahatapahan-dalana. Ireo commune ao anatin'ny distrika rehetrarehetra dia tapaka tanteraka ny lalana, sisy afana mifamezivezy ary dia anatina transportement mafy be zao ny famohanany vokatra sy ny fampidirana ny entana ilain'ny vahoaka andavanandro. Any an-toerana koa nefany dia mifanesisesy ary manao toy ny vakana ny fahavoazana
satria ny tompon'andraikitra tokony ho antenaina anarina n'izany faran'izay malaky dia mbola hita fa mifampitazaposiny, mbola tsy misy zany fandraisana andraikitra ny toerana makasika an'ireo favoazanareo. Potika avokoa ny akamaroan'ny voly lavanilina sy ny jirofo any an-toerana noho ireo rivodozany fanesy tany an-toerana ireo. Mbola manampitrotraka ihany koa anefa ny tsy fahatongavany fanampiana avy amin'ny PNGRC any an-toerana. Ny fambolena lavany any toerana dia simba tanteraka noho ny cyclone. Ny fambolena girofle ihany koa marobe ireo fotona girofle izay notrongisiny ny rivodoza. Ny manahirana kely anefany ireo ny fambolena tena mampidi-bola any toerana. Misy arany tompon'ireo fambolena ireo dia efa mitosy amin'ny banky mba ahafana mikarakara, satria zay moa fomba fanao mitrosa amin'ny banky izy ireo dia rehefa miakatra ny vokatra dia iny zany no hitondrana an'ilay famerenam-bola. Sahirana ny olona araka zany satria tsy hita taratra mihitsy zany ny famonjena avy ety amin'ny fitondram-panjakana. Ny resaka vary, fanampiana BNGRC sy ny tariny tsy de tonga ary tsy mipaka any amin'ny vahoaka satria toa lany eny an-dalana ilay izy ka dia anairana antsika mpitondra fanjakana izany zavatra rehetrarehetra zany. Tena latsaka andavaka tanteraka araka izany ny vahoaka any Vohipeno sy ireo distrika nandalovan'ny rivodoza roa ny fanesy ireny. Etsakila ny mpitondra fanjakana mbola variana miantatrano noho ny fitiavan-tseza. Fataka ireo commune rehetra amin'ny sedaolana ireo mponina ao amin'ny commune Anitosy tsy misy ny asa ary miaina tanteraka ao anatin'ny fahasaranana ny akamaroan'ireo tokantrano manodidina ny iray alina eny an-toerana. Nampitrotraka ihany koa anefa ny fandalovan'ny valanan-retina coronavirus teto Madagasikara miantraika avy hatrany amin'ny fiainan'ireo olona tokony mandoetra izany tsy fisina sy tsy fampiny eo am-pelantanana izay. Nahitana fiainan'ny hatrany ihany koa hatrany amin'ny 300 be izao ny etraniditra atao anatin'ny commune ny taona 2024. Fa ankoatr'izay dia manjaka ihany koa ny tsy fandriampahalemana vokarin'izay fahasaranana izay araka nambaran'ny bentanana lefitra ao anatin'ny commune Anitosy. Fanazavana rahantsika malala ny zava-misy teto amin'ny firenena, teo amin'ny valanaretina ray, ny toetrandro ray, tsy ny commune ihany fa ny vahoaka manontolo mihitsy ny lasa sahirana ao anatiny. Vokatra zany rehetrarehetra zany dia mahatsara sahirana ny vahoaka ary mitarika makany amin'ny tsy fandriampahalemana zany. Indrindra eto anivon'ny commune ny alabotry dia tena maro mihitsy ankehitriny. Isan'andro zao anao tsy maintsy andrenesana vakitrano. Izay entana mora amidy sy mora lafo no alain'izy ireo mba sitranay sakafo sy zavatra ilainy ao anatin'izay. Satria maro ireo tsy mananasa, maro ny tsy fahitana vola miditra koa ao anatina tokantrano, any ka manaonao foana ny olona. Ena tany amin'ny 300 tany mihitsy angambany ny fandoavan-ketra. Ny 124 izay voaray eo ny hoe za ny commune mampandeha ny raharaha sy manao izay asa tokony tsy maintsy tanterahana eo ny vahoaka. Fasaka efa isan'andro no ahenona skandale makasika ny mpitondra sy ireo olom-boatendry mitantana ny firenena amin'izao fotoana izao. Ny resaka makasika izany indrindra ny fandarana miara-manonja tamin'ity androan'ity mariky ny fahalemena ity fitondrana ity moa ireny zavatranga rehetra ireny. Onja lalaina ranavy manana sy Andry Rakoto Malala. Tsy niambahamba ny solombavam-bahoaka lany tamin'ny anaran'ny Antokotimo Tojosoa Andrimapandry raha nanitsy ny nolazainy solombavam-bahoaka iray tao anatin'ny fandarana miara-manonja androany. Ity solombavam-bahoaka ity izay miezaka miaro hatrany ny ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra na dia efa ity izao aza ny fitantanana tsy mety ataony. Tsy tokony niandry amin'izao herintaona mahery tsy hataperan'ny fotoam-piasan'izao ny ben'ny tanàna vao namoaka ny lazainy fahamporofo mahakasika ny fitantanana ny ben'ny tanàna teo aloha. Raha tena marina ny zavatra nambarany dia tokony tamin'izy vao nandray ny fitantanana dia efa namoaka ireny. Fa nadiova-tena manoloana ny tsy mety nataony ireny ataony ben'ny tanàna ireny. Tsy tokony irapetsapetsa amin'ny tsy marina ihany koa ny solombavam-bahoaka raha tena mitsinjo marina ny tombotsoan'ny vahoaka. Le solombavam-bahoaka izay mbola miaro ny ben'ny tanàna sy ny mpiara-miasa aminy rasa aza manao hoe ianao rery sy ny mpanao gazety fa mba tsoy
izay député zay mitovy aminao mba hiady hevitra aminao anatin'le izy maire moa zany de efa tsy ho ady hevitra zany izy moa izy fa de mitsoka ahitsoko kely mihitsy iny hoe zay député maro anisy eto Antananarivo renivohitra de hiariny be ny tanàna inona senina ny baolina raha kambana ry vato resinay betabe nareo resinay betabe nareo ary mbola hoporofonay hoavy ny fifidianana hoporofonay hoe izy sika ny tian'ny olona mato mivoaka nametraka anay ny pourcentage ambony be atram'izay ka hatram'izao mbola hitany ny fitiavan'ny vahoaka anay de hain'ny vahoaka fa miaro azy zay miteny tsy mety zay mijoro zay ary manampy ny vahoaka araky ny rariny sy nitsiny aza miseho mampitandrana zany ianao andray mato solomba-famboaka tsy anao rery mahay an'izany fa raha mafy ianao andao anao débat tsika anao fasafasy de andao hiady hevitra tsika de ho hitan'ny vahoaka eo tsy ny eto Antananarivo renivohitra ihany ahitana izay scandale ataon'ny mpitondra izay ahitana taratra izany ihany koa ny any amin'ny faritra Bongolava variana miady fahefana ireo olom-boatendry tantana ny faritra ary tsy menatra akory mampiseho ny adiny masom-bahoaka ny zavatra mitrango Bongolava zany de misy ny ady raha izay no azo lazana azy eo amin'ny solombavam-bahoaka anankiray sy ny ngia gouverneur zany tamin'ny andron'ny vehivavy fankalazana teo atokotanin'ny résidence ny sasany sasany any amin'ny commune sasany any ambanivohitra tsy vitany iny fankalazana ny valo mars iny de fa nisy ny nanany ihany taorinan'izay mety isy 29 mars anakiroko zany na telo ao a Bongolava raha izao no mitoy inona tokoa izy ianao fa raha vao nandeha ny fanomanana de fa nandeha ny resaka tany sisiny hoe ranona no isafony anditafika ranona no isafony anditafika na ny voninkazo natolotra teo amin'ny Tsangam-Bato azy de samy nanolotra ny azy ny préfecture sy ny région vita ny fametrahana voninkazo safony ny anditafika sorian'ngia gouverneur ny safony anditafika miazakazaka taorina ny préfet ataka ny mazatra de ny fandarana Global News avy hatrany no arainao aorin'izao fampalalam-bavao izao aorin'izay kosa no anaranao ny andiany tantara mitoy na ny série mitondra ny lohateny hoe Gli ary ny ronan-tsary iny amseho arainao eto amin'ny fahitalavitry ny MBS aorin zay rehetra izay de mitondra ny lohateny hoe Sky Height ny sampana fampalalam-bavao de misotranao naraka ny vavao hatramin'ny farany ary mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny rampitso indray tompoko lasy tompoko vavy vena matompoko